Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao sabotsy fa efatra ny volana Jolay 2024 izao. Tsy voafehy mianaka ny Covid-19 eto Madagasikara. Zany dia noho ny paikady tsy alehany na incompétence, tsy fahaizana tantana ny ady tamin'ity Covid-19 ity zany, ary koa ny fiovaovana tsy misy farany, zany hoe incohérence, tsy misy zavatra entitra na mazava fa dia niovaova hatrany ny paika nentina nidina tamin'ity valanaretina ity, ka tsy magaga raha niakatra ireo cas positif, vokatrizay dia niakatra koa ireo narary mafy ary dia niakatra ny isan'ireo namono ny ainy. Fitondrana nanao atandrevaka hatrany am-boalohany, nanao amboletra fotsiny tamin'ny resaka tambavy CVO, izay tsy nanara-dalàna, tsy vita andrana, nampiasaina sy noterena nosotronin'ny mpianatra. Ka dia izao mivokany mazava fa tsy nandaitra ary tsy nahomby, tsy nahasitrana ny tambavy matoa mitombo toy izao sy mianaka toy izao ny aretina. Aim-bahoaka 5 tapitrisa nefa tandidinin-doza, ka 2 volana ty aoriana dia tsy mba nisy évaluation, tsy nahenoana ny tsikera eo amin'ny samy mpikarakara na samy mpitondra hoe inona ny nety, inona ny tsy nety tao anatin'izay 2 volana lasa zay, ary mbola mikiry biby manohy ny adsoina efa nisy teo aloha. Dia azao indray lany andro amin'ny famboarana CVO plus, zany hoe ilay CVO teo aloha ihany, le Covid organique ihany, fa miseho fotsiny amin'ny gélule. Ary koa zao indray dia miala any koa ny resaka artésunate injectable. Lazaina avokoa moa ireo zavatra ireo fa hoe CVO daholo ihany ary vita malagasy. Tsy aloha tsy hita le usine, avy ny trangano namboarana an'ireo, misy usine nieritreritra na usine fantôme no any angamba, fa ireharehana sy idedadedahana fa vita malagasy ireo. Tsy fantatra intsony moa na fanafody na tsia, satria raha le CVO tambavy dia nolazaina fa remède traditionnel amélioré, zany hoe tsy nekena ny mahafanafody azy, ialana amin'ny lalàna fotsiny io. Ka ireto tsy fantatra na remède traditionnel amélioré koa reto na tena fanafody, fa dia ilaina koa inona no hevitry ny ANAMEM, zany hoe ny ho lavitry ny mpitsabo, tokony amin'ny heviny manoloana anireto fanafody hafa vao anaovana andrana ireto. Zany hoe lany andro isika amin'ny resaka famboarana fanafody sy fanaovana fanandramana, nefa mihazakazaka ny fianaky ny otrikaretina Covid-19. Tsy fotoana ny andrakandrana intsony izao, satria mila paika vaovao, paika hafa sy entitra ary mazava ny vahoaka malagasy mba hisoroana ny fandringanana izay hita tany amin'ireo firenen-kafa. Ahina tokoa satria
Reny ara firenena nanana ny ataontsika hoe hôpitaly sy fitaovana arifomba ary moderna sy betsaka, tsika tsy mba manana ohatran-dry zareo, fa de ny zavatra tsotra no ilaina de ny fisorohana ny idiran'ny otrikaretina ao amin'ny tsirairay dia tsy misy afa-tsy ny ireo le mesure barrière zany, de ny arovava. Eo moa de olana be iny satria kinga de kinga ny fitondrana amin'ny fanasaziana ny vahoaka, fa tsy nandray andraikitra, tsy mba nanome akory zay arovava ilaina, arifomba ho an'ny vahoaka, na de be vola be aza no azo tokony nampiasaina iarovana iadina amin'ity valanaretina ity. Raha naheno isika de tsy mba nisy akory hoe na indray mandeha raha hoe nisy arovava ray roaplanina hono nafaran'ny fitondrana malagasy ka tonga iarovana ny vahoaka. Miandry ny sitrapon'ny sasany, miandry fanampiana lavo zao, fa tsy misy fandraisana andraikitra ka ampiasao ny vola amin'ny ilaivana azy, fa izany no zavatra mety ho vitantsika aloha. Eo koa ny resaka paikady. Teny am-boalohany zay le fiovaovana na le incohérence zay midika tsy fahaizana, zany hoe incompétence tanteraka zany, tsy fahaizana mitantana. Teny am-boalohany tsy ilaina ny arovava, avy eo indray tsy maintsy manao arovava daholo ny rehetra. Teo koa amin'ny resaka fampidirana hôpitaly, ny ilaina ny nanaovana dokam-barotra ny tambavy CVO sy ny fanaovana kobay an'ireo olona, ka de zay rehetra cas pozitiva teny am-piandohana de nampidirina hôpitaly daholo. Nefa raha malala fa tsy zay pozitiva rehetra de mila miditra hôpitaly, satria am'izay azo nampiasaina nanaovana kobay nampisotroana CVO, ary koa ny hirahirana rehefa avy eo fa sitrany CVO, nefa ny rano marina ny ankamaroany de sitrana ho azy. Zao indray ity miakatra mirongatra ny valanaretina, miakatra reo cas pozitiva, tsy araka intsony satria vao 2 arivo eo eo fotsiny zany no isan'ny cas pozitiva de efa totitra feno tsy maharaka intsony ny hôpitaly eto amintsika, tsy ampy intsony ny toerana, ka de rehefa nampidirina daholo tany am-boalohany ny olona hoe tsy maintsy miditra hôpitaly na nidina natao confinement, zao indray mijanona any an-trano. Resaka confinement indray dia niterena niboka ny olona teny am-piandohana no nita fa nanomboka nitombo ireo cas pozitiva, de avy eo indray zay le confinement, avy eo indray déconfinement, zany hoe manaran-kefa manara-dren'ny rano fotsy ny zavatra nataon'ny olona, ary voatery natao le izy satria tsy araka intsony ny fimenomenoman'ny olona zay tsy nisy fivelomana nefa tsy nahazo fanampiana hijanonana ao an-trano. Ary zao indray de mety reconfinement indray, satria manao reconfinement ny olona any ivelany, de mety hanao indray koa ty fitondrantsika ity, ka very ary lany fanahy ny vahoaka, satria tsy nomena fahalalana, tsy nomena information, ary koa tsy nampianarina, zany hoe tsy nomena
ny zavatra tokony atao amin'ity valanaretina ity, zay ny atao hoe éducation. Ty moa de tsy piako eto lay professeur malaza efa manomboka mandreraka eo amin'ny fahitalavitra, tsy manao afa-tsy mitantara, ohatra mitantara baolina kitra ireo isan'ireo tranga ny olona marary sy ireo sitrana sy ireo maty. Angamba ny zavatra hafa kokoa zay azony ampiasaina ny fahaizana nanany dia ny fampahafantarana ny vahoaka ny resahako teo, ny resaka fahalalana momba n'ity aretina Covid-19 ity, ary koa ny fanondroana ireo torolalana zay tokony arahany eo amin'ny ara-pahasalamana. Ka le izy zany lany androtsika, tsy tokony any amin'ny resaka fanandramana intsony zay efa niarahana nahita fa tsy naomby, satria paika diso ary tsy mifanaraka velively amin'ny fielezan'ny valanaretina, satria aingana de aingana ny fitombon'izany valanaretina zany. Ny fihafitran'le otrikaretina de olona ray mamindra amin'ny olona telo, na mbola mihoatra an'izay ary olona ray mety mamindra amina olona valo rehefa tsy voatandrina. Ka tokony hajanona zany ny resaka fanandramana, satria efa may ny trano, mirehitra ny afo, miredareda. Ny eo ny hamonoana azy malaky aloha ny atao, fa tsy andeha mbola hitady usine extincteur famboarana extincteur hamonoana ny afo anao. Zavatra tsy takatry ny saina zany, fa de hita hoe kitoto mihitsy. Azo atao tsisy maharatsy ny resaka fikarohana, fitadiavana an'io fanafody io, fa ny tena maika de ny fisakanana avy hatrany aloha ny fianak'ilay otrikaretina, zay mbola tsy misy na aiza am'izao tsika miteny afa-tsy ny mesure barrière irery ihany. Zay no azo antoka indrindra. Ka avoay ny vola, ampiasao amin'ny tokony ilaivana azy ny volam-bahoaka, ampitomboy ny fitiliana, nefa avoay mangarahara koa ny valiny, satria na inona ataonareo tsy ho voafehinareo zany io, na ho afenina ny taremarika na ho atao inona. Reny zao tany Toamasina lazaina fa reny vohitry ny coronavirus, nandritry ny 4 andro tany nirongatra, zao tsy hahenoina intsony, lazaina fa 1, 2, 3 ny tranga hita sisa. Tsisy afa-ny tranga teto Antananarivo ihany teny am-Piandohana 1, 2, 3 isan'andro no hita, nefany zao ny zavatra mitranga ankehitriny. Rehefa mirongatra le aretina tsy azo afenina intsony, dia ny vahoaka no mahita angano. Ka tsy ho takona fenina na oviana na oviany zany ity valanaretina ity, fa mila raisinareo ny adidy, raisinareo ny andraikitra napetraky ny vahoaka taminareo, dia ny fiarovana ny ain'ny vahoaka malagasy ampiasao amin'ny tena ilana azy ny volam-bahoaka. Am'izao toe-draharaha sarotra misy am'izao fotoan'izao, zay efa mianaka be zany ny valanaretina, de action directe na hetsika avy hatrany no ilaina, fa tsy mbola mandany andro amin'ny resaka fitadiavana fanafody sy fanaovana fanandramana. Tsy fotoanan'ny andrakandrana intsony zao, fa tokony ampitomboina manafara
rehefa tsy mahavita, ary vava azo antoka, indrindrindra ho an'ireo mpitsabo ary koa ny fitaovana fiarovany ny tenany ahafahany miasa ara-dalàna, ny arivava ho an'ny sarababem-bahoaka, ny resaka distanciation sociale, na le fanajana an'ilay ray metatra na resaka le fibohana zany rehefa tena ilaina dia tsy maintsy miverina mioboka indray, fa kosa miaraka amin'ny fanampiana ara-tsosialy mifanaraka amin'izany, satria ny tsy nampandeha an'ilay fibohana teo aloha dia noho ireo vahoaka tsy maintsy mivoaka mitady izay arapaka. Ka ny tena ilaina indrindra ary tsy pihiko amin'izao toe-javatra efa misy eto amintsika izao dia ny farafara famelomanaina na lit de réanimation. Io dia efa nolazaiko fa tsy hita tabilao Madagasikara. Ny firenena afrikanina farany amagisitra indrindra dia manana farafara na lit de réanimation 4 ho an'ny olona rahetsy. Tsika tsy ao anatin'izay lisitra zay fa mbola latsak'izay zany nentsika. Kanefa tsy misy afa-tsy izay ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao, satria rehefa mitombo ireo cas positif, io moa dia efa nazavaina matetika fa tombon'ny cas positif dia mitombo koa zany ny cas gravy, ary rehefa mitombo ny cas gravy dia ireo no manome an'ireo olona maty rehefa tsy tomombana sy tsy ampy ny fitaovana amelomana azy sy hitsabona azy, dia ny lit na réanimation zany sy ny respirateur. Misy vola be tsy tanono tokony ampiasaina amin'izany, ka miangavy anareo, azavelanareo ho faty ny vahoaka malagasy fa raiso ny adidy aman'andraikitrareo. Atsaro tanteraka ty resaka fikarohana ity. Atsaro koa ny resaka fitanisana sy ny fidedadedahana amin'ny resaka laboratoire sy ny resaka any amin'ny resaka fanaovana fitiliana sy ny fanandramana sy ny karazany. Fa tokony handray lesona isika tamin'ny tsy fahombiazana efa nisy tamin'ny resaka CVO, ka tokony paikafa indray no ampiasaina fa tsy ny teo aloha ihany izay vita fa tsy mahomby. Ary ny fitaovana dia mila fanatsarana ary mila ampitomboana iomanantsika amin'ny tranga izay azo lazaina hoe loza mety ho avy arak'izao fandehan'ny fiakaran'ny isan'ny tranga na cas positif izao, satria ireo firenena izay manana ny ampy ary tany Chine sy taty amin'ny firenena tandrefana izay varimbariana koa, dia tsy naharaka ny fianaky ny valanaretina ka dia nirongatra teny amin'ny urgence daholo ny olona, dia tsy araka novelomina daholo. Zay no nahatonga an'ireny faty olona marobe ireny. Ka ny tsara zany amintsika dia ny misoroka, satria tsika tsy anana ny fahefana mividy zany, fahefana fitaovana mitovy amin'ireo firenena efa mandroso ireo,
Ny antsika vao marary 2 arivo de efa tsetsina ny hôpitaly ary tsy araka intsony. Ka tsy misy afa-tsy ny fisorohana zany no tena azo antoka mba hisorohantsika, mba vitsy indrindra izay olona sanatria ho fatin'ity valanaretina ity. Dia tsy misy afa-tsy ny mesure barrière, miverimberina le resaka azafady, de ny arovavo zany sy ny distanciation sociale na ny resaka confinement na manaja ny 2 metatra. Tsara ho fantatry ny rehetra koa fa de ny olona araka ny fandinihana ny akamaroan'ireo narary sy maty n'ity valanaretina Covid-19 ity dia ireo zokizoky ny olona mihoatra ny 5 taona ary koa ireo zay nanana zay taizana-retina zany. Ka mampahiry antsika menakavy matokia fa raha mitandrina isika dia ho heren-doza ary mbola averiko foana fa tsy hoe rehefa cas positif ianao zany hoe mitondra an'ilay otrikaretin'ny Covid-19 de tsy maintsy harary na ho faty, fa ny 8,5 isan-jatony ny ireo cas positif dia tsy marary, zany hoe porteur sain na manana soritra aretina maivana tsy ilana fidirana hôpitaly. Amboarina saintsika zany fa azo atao tokoa ny mijanona any an-trano na cas positif sy mitondra ny zany hoe mitondra ny otrikaretina ny Covid-19 ho azy ianao. Efa noteneniko teo fotsiny ny tandremana zany mba tsy hiaroaro amin'ireo zokiolona, zany hoe atokana tsara, tokana an-drareo tsy hifangaro amin'ny rehetra raha mbola azo atao, fa io moa de olana be io resaka confinement io satria hidy an-trano zany tsy maintsy hanaja 2 metatra isaky ny olona, zany hoe mila trano malalaka zany. Eto de mbola tsy ahivony ihany koa betsaka ireo very-trano zay narodana na may na tsy nanana mihitsy na manana trano vatery. Ka dia samy mitandrina isika manao zay ho afany ary mbola mamerina aminareo mpitondra fa tompona andraikitra tanteraka ianareo amin'izay manjoa ny vahoaka malagasy amin'ity resaka valanaretina ity. Aok'izay ny eboebo hanavitra an'izao tontolo zao fa amin'ny fitadiavana fanafody fa ny malagasy, ny fiarovana ny vahoaka malagasy aloha, zay ny tokony hatrehanareo, zay no andraikitra nomena anareo sy andrasana aminareo. Manafara masika raha mbola tsy nanafatra satria zatra metehitra amin'ny fanomezana sy ny don foantsika ka rehefa tonga ny don de kinga be mametraka ny anaran'ny filoham-pirenena eny amin'le don, fa ny tena mandray andraikitra hoe mampiasa ny volam-bahoaka manafatra arovava, manafara na ray roaplanina ary, satria raha tsy na arovava ray roaplanina zany raha tsy ho ampy amin'ny malagasy ka dia ambava homana ampometra tompoko atsipy ny teny eny am-pony malalaka, mahereza daholy isika menakavy.